avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao ny vaovao. Nitrangana firetana ny transformateur ny centrale thermique ny orinasa Jirama ao Ambalavato Antsirabe izay mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny menaka mavesatra mamaty any Antsirabe ny maraina teo tokony ho tamin'ny fitora sasany vokatra izay tsy maintsy miankina amin'ny tambazotra avy aty an-drenivohitra hatreto ny famatsiana herinaratra ho an'ny tanàna Antsirabe. Ijanonao fanampy tsy ho tanteraky ny fitondrana rajoelina ny fahavitan-tena ara-tsakafo sy ny fanondranana vokatra. Manamafy ny teknisianina fambolena nanaovana fanadihadiana fa maro lafy ireo olana sedrainy tantsaha-mpamokatra amin'izao fotoana. Ankoatr'izay, midika ho tsy fanomezan-danja ny sehatry ny famokarana ihany koa ny fanamahivanana ny teti-bolana tokana ho amin'izany. Any ivelany, olona 700 farafahakeliny no namoy ny ainy tao Pantegaza akaiky ny toby misy an'ireo mpitsoponenana vokatry ny daroka bomba nataon'ny Israelianina ny maraina teo araka ny tatitra nomeny fiarovana sivily any an-toerana. Ahitana palestinianina misy 10, ankizy sy vehivavy ireto namoy ny ainy am-polony androany ireto. Mbola mihitsika hatreto ny fampirarahana amin'ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anoboantsika ny fampahalalam-baovao nitrangana firehetana ny maraina teo tokony tamin'ny fitora sasany ny transformateur any centrale thermique ny orinasa Jirama ao Ambalavato Antsirabe izay mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny menaka mavesatra mamatsy any Antsirabe. Vokatra izay tsy maintsy miankina amin'ny tambazotra avy eto an-drenivohitra ny famatsiana herinaratra ho an'ny tanàna Antsirabe, kolo Antsirabe. Tokony tamin'ny fitora sasany maraina teo eo no nitrangano firehetana teto amin'ny tobim-pamokarana herinaratra na ny centrale thermique ny orinasa Jirama eto Ambalavato Antsirabe. Raha ny fanadihadiana natao tetỳ an-toerana dia ireo transformateur izay mamokatra herinaratra avy amin'ny alalan'ny menaka mavesatra no nahitana firehetana ary olana ara-teknika no nahatonga izany. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ity tobim-pamokarana ity. Nahatra ora iray teo eo ny firehetana ary ny fiarabe mpamono afo ny sapanampamonjy vona eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe no nifeny afo. Raha ny fanadihadiana hatrany dia tsy an'ny orinasa Jirama ireto fitaovana mahireto fa an'ireo orinasa mpamokatra herinaratra izay mivarotra amin'ny orinasa Jirama antsoina hoe Vestop. Zavatra misy anao moa zany dia hitanareo eto may le transfo. Misy moteur tely eto pile stick dia 8h30 dia varotsila anankiroa. Dia le transformateur an'ilay varotsila anankiroa no may dia voakitika kely le transformateur amin'ny pile stick. Le afo zany nitatra nahazo amin'ny panel rehetrarehetra. Ny panel zany armoire de commande sy ny pupitre de commande rehetrarehetra le moteur. Tsy le afo na may azy fa le chaleur na may be. Teknika izy aloha teknika fa zay le anton'ilay izy mbola encore na expertise zay amin'izao fotoana zao zany manao ny hoe inona marina satria ny zavatra rehetra tsy maintsy misy explication technique daholo. Dia HFO io fioloro HFO zany hoe ty zany ty atao hoe centrale thermique mandeha HFO. Da naka sarinareo teo dia hitanareo fa le câble rehetrarehetra may daholo. Ny armoire may daholo soloina tanteraka. Ny trano moa dia efa tsy trano intsony ny fiteny azy. Tsy hoe eo ihany may fa niditra tany anatiny. Donc zany ny rehetrarehetra any anatiny any may daholo. Mbola isy ny fanadihadiana ara-teknika mahakasika izao famaizana izao hoy hatrany ny tompon'andraikitra. Ity tobim-pamokarana may ity izay mamokatra herinaratra hatrany amin'ny 7.4 megawatt ary mamokatra ny antsasamanila ny filana herinaratra amatsiana ny
tanàna Antsirabe. Ankehitriny tojo izao vony izao ny tompo-pamokarany dia voatery tsy maintsy mampiasa ny tambajotra avy any an-drenivohitra ny orinasa jirama ary tsy misy intsony ny mode lotage raha ny fanazavana. Antsirabe zao a ny pic 16,2 mégawatt dia ny total ny azona hoentina 8,4 izany hoe any amin'ny atsasan'ny latsaka kelin'ny filana Antsirabe zany Vestop no manome azy zao zany zao zay 0 mégawatt raha ohatritsika misy atao le atao hoe mode lotage dia mode parallèle izy ilay miankina amin'ny Antananarivo fa mode lotage izy Antsirabe rery zay mamokatra eto zany sahany votra samy farinina sy hydraolika anankiroa fa ny termika foana tsy maintsy pilote izy ny atao lead zay no mitondra amin'ny ampahany ny charge zay atao Antsirabe dia le stage zany zao tsy haiko zay any amin'ny fomba fiasany amin'ny jirama na mety satria tsika miankina amin'ny RIA ao anatin'ny atao hoe RIA réseau interconnecté d'Antananarivo dia ny miankina amina Antananarivo tanteraka zany tsika zao raha misy délestage any Antananarivo dia tsy maintsy misy Antsirabe na vao niresaka tamin'ny jirama teo hoe mbola ankorona fanamboarana ry zareo fividianana machine mba tsy hiankina amin'ny termika ny mode lotage satria raha vao maty zay dia tsy mandeha le mode lotage donc blackout zany hoe tsisy jiro Antsirabe. Araka izany dia miankina tanteraka amin'ny tambajotra avy any an-drenivohitra hatreto ny famatsiana herinaratra ho an'ny tanàna Antsirabe. Tao aorian'ity famaizana ny tompo-pamokarana herinaratra na ny centrale thermique teto Ambalavato Antsirabe ity. Fahijana ho fanampy tsy ho tanteraky ny fitondrana rajoelina ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fanondranana vokatra mankany ivelany. Mbola maro ny olana sedrainy ny mpamokatra eto amintsika. Amevana ihany koa ny sehatry ny fambolena noho ny fanaovana tsinotsinona ny teti-bola natokana ho amin'izany ho ny teknisiana izay nanaovana fanadihadiana. Arahoana Tsiprian'izay hoentiny Tsiaro Rasoarivelo. Resabe ny fitondrana ny ampandroso ny tontolo ambanivohitra sy ny famokarana anatiny raha ireo olana samy hafa sedrainy tantsampamokatra izay mbola tsy voavaha ankehitriny ho ireo teknisiana mpisehatra. Mampiharihary izany zao ny nampidirana ny vary safotra farany teo izay no amfisin'ireo manam-pahaizana amin'ny fambolena afa tsy mihoatra ny iray taonina ny vokavary azo raha toka 25 taonina lektara no nodradraray ny fitondrana. Ankoatra ireo lesikara teknika eo ihany koa ny fanamaivana ny teti-bola ho an'ity sehatra ity izay tsy ahivina manodidina 5 faingo enina isan-jato asakana ihany koa ny olana amin'ny fananana tany ankehitriny raha ny fanazavana. Dia raha ny zavatra hoe zava-misy amin'izao fotoana zany zao dia ny mamokatra ny olona dia hohaniny fotsiny dia fa izy misehatra amin'ny hoentiny mitodika amin'ny tsena zany zao dia tsy maharaka satria ny fanjakana zany tokony mampitombo ny velaran-tany mikarakarany rano mikarakarany ataontsika ny tany ohatra ny fanajariana ny tany dia mahazo alalana ny fanjakana mba hialana amin'ny ataontsika hoe ny resaka conflit foncier Madagasikara dia mihazo tany nefa ny tany anisan'ny ataontsika hoe aina lehibe ho amin'ny famokarana sofina satria raha ny fahazahoana ny tany eto Madagasikara fotsiny ara dia manahirana ny tantsaha zany na ny ataontsika hoe mpianatra mivoaka via aty amin'ny université manana diplôme koa ara dia tokony manana zoa hisitraka tany ho velaran-tany entina manitatra ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Olana ihany koa tsy misy intsony fahalalana amin'ny fanondraharana raha tsy laza fa tsy ny fampotehany sy ampiariana amin'ireo voly fanondrana samihafa. Ho sarotra araka izany ny anatanteraka ilay fikasana nondrana vokatra amin'ny taona 1724. Ny asa fambolena eto Madagasikara sy ny asa fiainana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny indrindra amin'ireo voly fanondrana ireo dia mankivy ny tantsaha satria ny ataontsika hoe misy ireo mpanelanelana eo ampovoany reny mahazo tombony fa ny mpamboly ny tantsaha zany tsy mahazo tombony dia kivy ny tantsaha. Ny antony maheno zareo misehatra resam-pirenena zany vokatra vidim-bokatra amin'ny voly fanondrana ireny dia anisan'ny tsara nefa rehefa misy an'ireo mpisehatra ataontsika hoe mpanelanelana eo ampovoany ataontsika hoe mpanangom-bokatra sy mivarotra vokatra dia makiapika ny tantsaha izay no mamparavavy tanana ny tantsaha amin'izao fotoana dia mahatonga an'zareo hivadika asa fiariana hafa satria raha ny lavanila zao dia ny tontolana ny vidiny indrindra ny tantsaha dia kivy ny tantsaha mamboly dia voatery zany zareo fiariana hafa.
ny fiverenana ny fotony sy ny fototra iorenana no lalana mizotra ho an'ny fampandrosoana raha ny fanazavana trany ny fanomezan-danja ny setry ny fambolena sy ny fiompiny voalohany amin'izany ny fanomanana teti-bola goavana noanana ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra mifanindran-dalana amin'izay ny fijerena paikady hitazomana ho maro toerana ny vidim-bokatra ka olana mila jerena akaiky ny faratsy ny lalana eny ambanivohitra sy ny tsy fampiny orinasa mpanodina vokatra ireo teboka rehetra ireo izay anjara ndraikitra voalohany fitondram-panjakana fa mampana ny fianaky ny tsimikaretina VIH/SIDA no ny olana amin'ny tolotra fitsaboana sy ny fitaovana iny fotony miteraka iahoany ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana sy ny fiarahamonina ihany koa izany indrindra manoloana ny tsy fampiny antotanisa sy rafitra fanarahamaso entitra ho ny système communautaire d'alerte sur le VIH fanadadina mbola ina ny fianaky ny VIH/SIDA eto andrenivohitra indrindra eo amin'ireo vondrom-piarahamonina marefo toy ny tanora ireo mpampanofa vatana ireo olona manao firaisana mitovy fananahana ary ireo miaina miaraka amin'ny tsimikaretina hony avy eo anivy ny système communautaire d'alerte sur le VIH mandidina ny 1,7 ny olona velona miaraka amin'ny tsimikaretina VIH/SIDA eto Madagasikara hatramin'ny volana martsa 2020 lasa teo ambany ny tahan'ireo marary mahazo fitsaboana antiretroviral na ny ARV izay 2 monja amin'izy ireo no afaka misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy raha ny tatitra navoaka ny ONU/SIDA olana fototra ny tsy fampiny fitaovana fiarovana toy ny fimailo sy ny fanjaitra madio izay tokony ho zaraina maimam-poana ho an'ny olona marefo raha ny fanazavana raha ny hoe filana moa zany raha atao hoe ny ady amin'ny VIH/SIDA no resahana dia mazava ho azy fa misy kaskady ao anatin'ilay izy voalohany indrindra zany ao anatin'izay kaskady izay dia ny fiarovana aloha zany eo ny fitaovana fiarovana ihany ny lakile voalohany indrindra tsisy dika ny fanentanana rehefa ohatra ka tsy misy ny tolotra mena amin'ny resaka fiarovana izay any hoe vahaolana anankiray zany ny fisian'ny fitaovana fiarovana ny faharoa ihany koa dia tena hoe zavatra anankiray izay tena ilaina voalohany ihany koa raha tena atao hoe ifehany zany hoe fiparitahan'ny VIH dia ny fanaovana fitiliana zany hoe rehefa tonga ny olona anankiray tapakevitra fa te halala hoe mitondra ny tsimikaretina VIH tsy mitondra dia ny fitiliana irery ihany ny ahafahany mamantatra an'izay dia tokony isaky ny hoe mila fitiliana ny olona anankiray tokony avy hatrany dia disponible zany izay service izay eo amin'ny setry ny fitsaboana mitoy ny fahatapahana fanafody antiretroviraux noho ny olana amin'ny famatsiana sy ny fitantanana maharitra ela ihany koa ny valin'ny fitiliana charge viral ka manasarotra ny fanarahamaso ara-pahasalamana ny zavatra misy aloha zany dia tena tiako marihana ny résultat izay avoketo dia tamin'ny octobre 2024 jusqu'au mois de mars 2025 tao anatin'izay période izay dia nisy tsy fampina angamba fa tsy hoe tsy nisy mihitsy tsy fampina n'ireo intrant ireo tao anatin'izay période izay mazava ho azy fa ny impact raha vao tsy misy moyen de prévention dia inona ny impact hiparitaka tsisy zany ny fitaovana fiarovana dia hiparitaka ny foana VIH ary ny tena olana dia zao hoe raha ny concentré izy au niveau an'ireo population clé ireo dia hiparitaka any amin'ny population générale tsy fantatra tsony nizaniza zany na dokotera na journaliste na izy mety ho voa avokoa ary tena efa any ny tendance atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra tsy mitsahatra miakatra ihany koa na eny vehivavy be vokary olana lehibe iray hita ny tsy fisian'ny antotanisa mazava sy rafitra entitra manaramaso ny aretina mbola betsaka ny olona tsy mahafantatra ny toe-pahasalamany misy ihany koa ny fivarotana antsokosoky ireo fitaovana tokony homena maimam-poana izay manimba ny rafitra efa marefo amin'ny fizarana raha ny fanazavana isan'ny vina napetraky ny ONU/SIDA ny anatsahatra ny fipariahany ity tsimikaretina ity hatramin'ny taona 2020 mbola lavitrezaka nefa ny fanatratraran'izany raha ny politika ara-pahasalamana mipetraka eto Madagasikara fa tsy mbola voahatsatra eto ny zony ireo olona manana fahasimbanana eto Madagasikara manomboka avy eny amin'ny fiarahamonina izany ka hatramin'ny raharaham-pirenena raha ny fanazavana olombelona toy ny rehetra ihany nefa izy ireny antony takiany safirda ny ampiarana ny lalàna sy ny fifanarana momba ny zony ireo olona manana fahasimbanana Gabin Eloa no mitondra ny fanadihadiana mikasika izay anisan'ireo firenena nankatoan'ilay fifanarahana iraisam pirenena momba ny zon'olona manana fahasembanana i Madagasikara fa tsy mampiatra hatramin'izao hatreto dia mijanona ho teoria fotsiny ireo lalàna efa voasony milaza hanavao ny paikady fiarovana olona manana fahasembanana avadika ho volavolon-dalàna ny ministera piahy fa tsy mbola tonga teny amin'ny antenimera rotonta nandritra iny fivoriana ara-potoana voalohany teo iny vokatr'izay dia sehatra maro no ahitana fanilihana an'ireo olona manana fahasembanana eto amintsika nampatsiahina teo anivon'ny safirde na ny socle d'appui pour les personnes handicapées inclusives dans le respect des droits
fa olombelona ihany ireo manana fahasembanana ireo ka tsy tokony avakavahana. Misy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay ny soniaviny Madagasikara momba ny zony olona manana fahasembanana fa tsy mbola miatra eto amintsika izay lalàna zay na hatrany amin'ny bus anie hatrany amin'ny taxi beny na any amin'ny fotodrafitrasa rehetra eto angamba ny hitanao hoe na hiditra amin'ny banky ianao na hiditra amin'ny toerana eny fa na hatrany fiangonana azy dia mahita anao fa tsy accessible ho an'ny olona manana fahasembanana ady atrena daholo zany io ataoko hoe ny antony voalohany indrindra aloha tsika dia tsy zatra miara-miaina amin'ny olona manana fahasembanana ka itsika mieritreritra hoe anana fiarahamonina mampiaty dia aza hilikilika ny olona manana fahasembanana fa hoe misy zavatra vitany ary ilana azy foana eo amin'ny fiarahamonina. Tsy eo anivon'ny fiarahamonina ihany no miaina izay fa nilikilihina izay ireo olona manana fahasembanana eto amintsika fa tonga hatrany amin'ny raharam-pirenena hoy ny fanazavana. Nandritra ny fifidianana ireo mpikambana vaovao ao amin'ny bureau ny CNIDA ny volana Mey teo, tsy navela andray anjara ny solotena avy amin'ny fikambanany olona manana fahasembanana antony hitakiny izy ireo ny amerenana ny fifidianana satria tsy manaja ny fitsipika mifehy ny fifidianana mpikambana eo anivon'io vao meram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona io ny trangany izy io. Dia tsy fahatombanana nisy dia ny fanilikilihana avy hatrany ny samy société civile tokony latsaka tao amin'ny solotenany vao meram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona. Tsy neken'ireo comité ad hoc ireo kolokolo dia tsy fantatra hoe avy aiza iza no manao tsindry an'ireo comité ad hoc ireo satria dia nisy olona fahatany zany lany tamin'io ary io no toerinay eto anatrehanareo reny malagasy manontolo iren'ireo tompony andraikitra ny firenena fa tsy ekena io satria ny olona resaka hoe hiaro ny zon'olombelona ampiroborobo ny zon'olombelona ve dia vao manomboka dia efa manitsakitsaka ny zomaolona zany fanilikilihana zany anie dia efa manitsakitsaka ny zomaolona zany raha tena hoe hijery amin'ny fitiavan-tanindrazana marina isika dia avereny io. Ankoatr'izay dia tsy voasa tamin'ny fionam-be nasionaly andian'ny faharoa nataon'ny firaisamon'ny pirenena teto amintsika ihany koa tamin'ny herinandro teo ny vovonana ivondrona ny fikambanan'olona manana fahasembanana. Manoloana izay dia miantso ny tompony andraikitra isan'ambaratonga n'izy ireo ny ampiarana ny lalàna sy ny ampanajana ny zoniny ary ihany koa mangataka ny hitondrany ministeran'ny mponina ilay drafitra vaovao mikasika ny fiarovana ny zon'olona manana fahasembanana ho eo anivony androm-panjakana mpanao lalàna. Pejy finoana vetivety iombonana amin'ny STK Foibe FJKM nitondra-bavaka ny STK ihany koa ny mpino teo anivony fiangonana FJKM Mbomamoro Malala Orimbato Androany maro ny hetsika atao mandritry ny iray volana io anatrehan'izany. Ankoatra izay efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny fiangonana amin'izao fotoana hiatrana ny fetiny taranaka izay ho tanterana ny fahavolon'ny volana Aogositra ho avy izao ka nasana ny taranaka sy ny fianakaviana ny sakaiza tsy mafoy sy ny mpino rehetra. Fanampanazavana azo fitinina amin'ny hoe eo moa ny fotoam-pivavahana manomboka ny valosasany toy izay mahasatra antsika eo ihany koa ny fandraisana fanasan'ny tompo ao anatin'ny fanomanana zavatra rehetra fa hoentsika eo ihany ny amin'ny fandaminana samihafa fa dia efa manangy atsika taranaka fianakaviana sakaiza tsy mahafoy ny ankonana zay efa mipiaraka amin'ny FJKM Mbomamoro Malala Orimbato sonda partany Antananarivo andrefana ny amin'izany fotoana izany ao anatin'ny fandamina hoe fiangonana ny amin'ny hoe ny amin'ny sakafo satria raha tsika mahita moa zavatra misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa hiezaka ihany fiangonana hitady izay vahaolana rehetra ny amin'izany ka dia manentana antsika zanaky ny fiangonana zanak'Andriamanitra tia asa soa tia manohana hifarimbona dia toy izay mahazatra antsika ho redontsika amin'ny hoandro io indray raha azo atao dia ny andininy rehetra amin'ny ry Mbomamoro Malala dia manentana antsika rehetra io mpifaliana ka noho izany tsy hoe taranaka Mbomamoro ihany fa izay rehetra nahita soa dia izay no mafisa fa izay mety mampiavaka azy amin'ity dia ataontsika voka dehibe ataontsika voka dehibe ny amin'ity fotoana ity raha tsika mahita moa ho an'izay efa pakaty efa misy ezaka be vita fa nefa na izany aza dia ny asa mbola be dehibe tsy afaka hamaritra tsika hoe dia anaovantsika an'izao fa dia miankina amin'ny fandamina fiangonana manapa-kevitra ny alalan'ny ambaratonga samihafa dia amin'izay no hitantsika fa niezaka dehibe dehibe famitana ty trano fiangonana ity zay mbola irahantsika mahita fa mbola misy atao ihany ka dia mirahasoa zay zany hoe voka dehibe izy amin'ity fotoana ity efa handeha ny taratasy efa mandeha ny fanasana fa dia ho raisitsika amin'ny mpitiavana ireny zavatra ireny.
dia nipejany finoana iny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany izy tao anatiny doka fo isika mialohany idirana amin'ny tapany faharoa tahoary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Ino malesa an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy izany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda amepanon brox ihany. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga avaraliana fa misy refizety. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao ahinany sy ny fifandonana eo amin'ny roapolona sy ireo telo tany sinoa mitrandraka bokosita ao amin'ny komina Soavary distrikany Tolagnaro faritra Anosy amin'izao fotoana manao tsintsinina ny ponina ireo sinoa ireo raha ny fitarainana voaray ary tsy misy tanteraka ny fampanantenana nomeny ho an'ny faritra ny fitarainana trany fanadihadiana. Mitaraina sy manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitrisany tokony ponina amin'ny komina Soavary distrikany Tolagnaro faritra Anosy amin'izao fotoana malona ny fitrandrana bokosita ataon'ny sinoa any an-toerana. Ankoatra ny karama tsy zarizary sy ny fahasimbana mitateraka ity fitrandrana ity, tsy nisy tanteraka na iray aza ny fampanantenana nataon'ny ireo sinoa, mialohan'ny rosoana tamin'ny fitrandrana raha ny fitarainana. Io orinasa io izay tsy fantatra anarana, ary koa voalaza fa tsy manaja ny fomban-drazana ao an-toerana ihany koa. Manana alahelo zany aho amin'ny fitrandrahana ireto sinoa ireto bokosity eto aminay. Efa nisy zavatra ny fagnaranay teo aloha. Hôpitaly, arabe, lakilasy. Nefa hatramizao mbola tsy nisy ray tanteraka hatramizao. Ary faharoa magnaraka an'izay, nagnezananay mana diplôma eto aminay sy agnaty asa amin'ny asa io fa olo indesy avy faritsy lavitsy lahatagny indesy miasa. Ka noho zany dia tsy maneky zahay ray aman-dreny eto agnatin'ity toerana ity na commune ity rasy io zavatra io tanterandreo va manomboka asa eto aminay ireo. Araka izany, ahinany sy ny fifandonana noho io tsy fanekiny ny ponina io. Ireo mpitrandraka nefa manohy hatrany noho izy ireo misy mpiambadika raha ny fanazavana. Lavaka amin'ny 7 metatra mihoatry ny 2 no atao ao an-toerana noho izay fitrandrana izay ka any amin'ny komuna manantenina. Izany hoe 30 kilometatra miala ao no anasana ilay ranotany no adinina. Tsy ny ao Tolagnaro ihany anefa
Miverina indray amin'izao fotoana ny fitrandrana nataon'ny Sinoa amin'ny distrika ny Mananjary ka mampitaraina ihany koa ireo mponina ny toerana. Fantatry ny tompona andraikitra, ny olom-boafidy, ny olom-boatindra avokoa izany rehetra izany, saingy mangina tsy ahitany teny izy ireo ka mahatonga ny mponina ilaza fa misy firaisana tsy kombakomba. Fa tsy mirakotra lamba mafana araka ny tokony ho izy ny akamaroany tokantrano sahirana eto an-drenivohitra amin'izao ririna izao, indrindra rehefa alina ny andro. Antony izarany teo anivony consulat de Monaco Bodofotsy ho an'ireo ankizy latsaky ny 5 taona teny amin'ny fokontany andrefana Mojanahary, hisorohana ny karazana aretina mety azo ireo amin'izao fotoana mangatsiaka izao. Arahoary ny makasika izay. Hirifiry amin'izao ririna izao no hiatrian'ireo fianakaviana marefo ny torimaso rehefa alina ny andro noho ny tsy fananana lamba firakotra mafana sahaza ho an'ny tsirairay. Ho an'ireto raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana nanovana fanadihadiana ireto izao noho ny fahasahiranana sy ny adidy tsy maintsy enjehina ao an-tokantrano, tsy mahavidy bodofotsy sy lamba firakotra intsony izy ireo noho ny tsy fananana. Tsy maintsy ny bodofotsy sy lamba firakotra izay nananana izy ireo hatramin'izay araka izany no hiafiana sy tsy maintsy hitambarana amin'ny ankonana na efa rovitra sy efa manify azy izany raha ny fanazavana. Mangatsika ko nenay menaka zao trano azo izay mianaka rery ny reniny efa tamin'ny janvier maty dia izay mianaka rery dia mangatsika bodofotsy lamba kely no tafianao. Ilaina mihitsiny, tena ilaina mihitsiny satria mangatsika ny andro. Bodofotsy iray zao anay mivady. Efa ela be mividy bodofotsy, efa ela efa rovitra raha. Anisany vanim-potoana mampirongatra ny aretina ny vanim-potoana ny ririnina tahaka izao. Arisany mora voakasika izany ireo zaza latsaky ny 5 taona. Antony nanohanany teo anivony consulat de Monaco ireo zaza latsaky ny 5 taona. Ny zoma raika 10 Jolay lasa teo, teny amin'ny fokontany andrefana Bojanahary. Amin'ny andro ririna ohatran'izao moa zany maro dia maro ny tsy afaka mividy an'izany bodofotsy zany. Misy ihany koa ny hoe bodofotsy iray hitambaran'olona maro ary anisan'ny zavatra tsapana ihany koa hoe anisan'ny misedra tsy firarahiny na négligence kely ny ataontsika hoe ny ankizy izay mila hafanana bebe kokoa noho ny olon-dehibe. Marina fa samy mangatsika daholo fa ny zavatra tsapa dia ny ankizy izay tena mora marary mandritra an'izao ririna izao dia izay ny antony mahatonga anay miteny hoe ny ankizy aloha marina fa mila ihany koa ny olon-dehibe fa ataontsika hoe marefo kokoa noho izy ireo ny ankizy dia izay ny antony mahatonga anay manolotra ary tsapa sy lazain'ny fokotany sy ny filohan'ny fokotany matetika ny hoe tsy mahavidy an'izany bodofotsy izany ankabeazany ireo fianakaviana misitraka an'izao fanohanana izao. Ankoatra ny teny amin'ny fokontany andrefana Bojanahary, fokontany misa efatra hafa eto Antananarivo ihany koa no hisitraka izany avy amin'ny consulat de Monaco. Bodofotsy mihoatra ny 500 no zaraina mandritra izany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray, ambany tany vehivavy anasa raha oharina amin'ny lehilahy eto Madagasikara. Ho an'ireo efa miasa, misedra olana izy ireo toy ny tsindry azo lena fa nararotana amin'ny endriny maro samihafa. Antony nikarakarany fikambanana la plateforme ny salon de la formation technique et professionnelle de l'employabilité ho an'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Gabin Eloi. Maro ireo karazana sy ambana mahazo ny vehivavy manomboka avy any am-pianarana ka hatreny amin'ny sehitry ny asa. Iara-ny fanararotana samihafa koa izy ireo mandritra ny fitadiavana asa. Tsy ampy ny fampahafantarana ho an'ireo zatovavy ka mahatonga azy ireo tratran'izay tranga izay indraindray. Fikambanana maro no miady amin'izay eto amintsika miaraka amin'ireo sampandraharaha isan-karazany. Anisan'izany ny association la plateforme. Ity farany izay mikarakara salon de formation technique et professionnelle et de l'employabilité ho an'ny vehivavy sy ny ankizivavy andiany faharoa eny amin'ny kianja Barea Mahamasina. Fotoana natao indrindra ifampianona sy ifampizarana ireo karazana sakana pahazo ny vehivavy hiditra amin'ny tontolon'ny asa na koa iainany eo amin'ivony sehitry ny asa. Manarak'izay dia mandrosy vahaolana sy sosikevitra ny fikambanana ho fanina aleo tena ireo vehivavy raha ny fanazavana. Dia fampahifana ny tena lohevitra amin'ilay izany hoe menao autonomie ny vehivavy sy ny ankizivavy satria mbola tsaronay mbola tsy anatin'ny tena anjarany izy ireo amin'izao. Salon de la formation technique et professionnelle de l'employabilité karakara une association la plateforme zany ny antony anaovana antietsika ity dia satria ireo zany tena mbola azo lazaina hoe le iaran-jazo lena mihoatra ny lehilahy amin'izay sehatra ny fanananasa sy fampiofanana arak'asa izay dia mila tosika zany izy ireo dia izay ny antony anaovana zao salon zao.
tena manome fiofanana zahay fiofanana ho andreo vehivavy ireo dia arinan'izay fampiofanana izay dia miesaka izay mitady asa mba ahafahany tena hoe manana an'izay fahaleovan-tena izay zany. Manodidina ny 10 ireo ivotoeram-panofanana sy orinasa namaly ny antso tamin'izao hetsika izao. Izy ireo izay vonona anampy ny vehivavy amin'ny sehitry ny asa toy ny fampiofanana arak'asa, fanampiana amin'ny fitadiavana asa raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, olona manodidina ny 700 teo indray androany no namoy ainy tao Bande de Gaza akaiky ny tobo misy ireo mpitsoponenana vokatry ny daroka bomba nataony tafika Israelianina raha nitatry ny fiarovana sivily tao an-toerana. Mbola mihitsika hatreto ny fifampirarahana mikasika ny fampitsarana ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona masa mifampiapanga ny rotota ho samy nanakana ny fifampirarahana no tariny ireo mpanelanelana iraisam-pirenena izay tariny Qatar, Egypte ary États-Unis antony mahatonga ny fifandonana izay mihamafy hatranany an-toerana amin'izao fotoana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa topolasy sy topokovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray. Poisson vovant mampatanjaka. Brox nous a présenté Nivava. Salama tompoko. Tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Nous a présenté Nivava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Nivava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge, une étape de rêve à Madagascar. Nous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.